rehefa toy ny tsy azombaliny ny vavaka, rehefa toy ny tsy azaombaliny ny vavaka. Anasanao mba anaraka izany lohahevitra mahaliana izany. Miaraba antsika rehetrarehetra tafahoana indray amin'izao anio izao. Misaotra anareo amin'ny reny fampahirezana izay atolotrareo ny tenana ireny. Tononona mandrakariva ho aminao ny fiadanan'ny Tompo. Ary irina, fanirina dia izao hoe anaovantsika fanandramana mialalina ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray io misaotra indrindra ny amin'ny fahasoavanao, ny famindramponao izay tsy nalany ritra anay. Omenao anay indray izao fotoana sarobidy loatra izao, koa mangataka izahay, mba tsisy elanelana, tsisy hevitra mampisaraka anay aminao, fa mba hokosehinao izy ireny mamelany ny heloka Andriamanitra, mamindra-fo aminay. Ary aokary ny fanena masina no hitaridalana anay, ampianatra anay ny teninao. Dia mitahy reto mpiara-mitinika rehetra reto fanivavaka tononona sy angatana aminaran'i Jesosy. Amen. Andeha ny andinina tao tadidina no iverenantsika indray toy ny omaly. Salamo faharoa ambinim-polo ka ny andininy fahavalo. Salamo faharoa ambinim-polo ka ny andininy fahavalo. Manao hoe matoky azy mandrakariva ianareo ry olona, loary eo anatriny ny fonareo, Andriamanitra no aro ho antsika. Antso izany teny izany. Angamba ianao efa nivavaka maharitra teo amin'ny fiainanao, angamba ianao fa nanao fanandramana vavaka mandeha amataona amin'ny toe-javatra maro samihafa nandritra fotoana lava, ary toy ny hoe tsy ren'Andriamanitra ireny vavaka ireny, toy ny hoe tsy mamaly vavaka be Andriamanitra. Kanefa Andriamanitra dia efa niteny amin'ny filazantsara Matio 7 ka ny andininy fahavalo manao hoe mangatà dia omena ianareo, kanefa totrany tsy mahazo valim-bavaka. Dia izao ny voalaza ao amin'ny Jaona voalohany 5 ka ny andininy 7:10. Dia hoy izy hoe, ary izao ny fahasahiana anantsika eno antriny, raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika, dia miaino antsika izy. Andriamanitra dia vonona ny amaly ny fivavahantsika raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika. Androany dia hijery vehivavy anankiray izay tena naharitra ny vavaka isika. Vehivavy anankiray izay tena nanao ny fivavahana ho fiainany, dia tsy iza izany fa Iana. Ao amin'ny Samuela voalohany, Samuela voalohany toko voalohany, Samuela voalohany toko voalohany ka ny andininy 10, manomboka ny andininy 10 ka hatramin'ny andininy 7 no ahitantsika izany. Fa ny andininy 10 jerevantsika. Ary Iana dia nalahery fanahy indrindra, ka nivavaka tamin'i Jehova izy, sady nitomany dia nitomany. Tena nitaraina tamin'i Jehova Iana. Nangataka manokana tamin'i Jehova Iana. Tamin'ny voalohany dia toa tsy namaly fivavahany Andriamanitra, saingy naharitra nivavaka izy. Nivavaka. Ary mpiara-midinika namana, indraindray ny fiandrasantsika, ny valim-bavaka dia tena mafy izy io. Kanefa ny zavatra nafinaritra dia novalian'Andriamanitra ny fivavahany Iana tamin'ny fotoana voatendry, ary araka ny sitrapon'Andriamanitra. Io no ilaitsika ny manana ny faharetana. Andriamanitra dia mpamaly vavaka amin'ny fotoana voatendriny. Andriamanitra dia mamaly vavaka araka ny sitrapony. Mahafinaritra mieritreritra an'izany fa namaly
ny fivavahany iana Andriamanitra, namaly ny fivavahany ty vehivavy ity Andriamanitra, ka raha namaly ny fivavahany iana izy, nahoan'Andriamanitra tsy hamaly ny fivavahanao. Indraindray ny fiandrasana dia manamafy orina ny fiarahantsika mandeha amin'Andriamanitra, satria amin'izany mianarantsika matoky azy bebe kokoa. Rehefa tony tsy azo mbala ny valimbavaka anankiray dia olona andina tadadina hoe matoky azy mandrakariva ianareo ry olona. Ilaitsika ny matoky an'Andriamanitra, fa ary ny anjarantsika manaraka dia hoe loary eo anatrehany ny fonareo. Ny anjarako, ny anjaranao mivavaha. Ampiray amin'Andriamanitra izay ao am-ponao. Matoky an'Andriamanitra fa miainy ny fivavahanao, miainy ny fitalaonao Andriamanitra. Indreto ary misy torohevitra vitsivitsy mahakasika ny aminy hoe raha toka tsy mivaly mivavaka inona mety ho antony. Zao mantsy zavatra mitranga, tsy azontsika ainga anarak'izay niritsika azy ny valimbavaka indraindray, narak'izay iritsika isehoany ny valimbavaka indraindray. Zavatra misy zany, inona ny torohevitry ny Baiboly mahakasika an'izany toe-javatra izany. Zao ny voalaza amin'ny filazantsara Matia toko fahaenina ka ny andininy fahafolo. Filazantsara Matia toko fahaenina ka ny andininy fahafolo. Ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao. Ary mpiara-midinika namana, na toinona mety hoentriky ny valimbavaka omena ny tompo aminao, na mety androany zany, na mety amin'ny fotoana manaraka, dia izao ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva no katsao fa tsy ny anao. Manarakaraka zany ao amin'ny boky Salamo fahaenina ambinipolo, Salamo fahaenina ambinipolo ka ny andininy fahavalo ambinifolo. Dia izao no fanambarany mpanao Salamo, Salamo fahaenina ambinipolo ka ny andininy fahavalo ambinifolo, manao hoe raha mankasitraka ota atao am-poko aho dia tsy mba hiaino ny tompo. Dinio hoe dinio ny antony manosika anao, dinio eritrereto raha toa misy fahotana mbola kamaminao, sakana tsy azahoana valimbavaka ireny. Dia rehefa tsika ndray ny amin'ny bokin'ny Jakoba toko fahaefatra, Jakoba toko fahaefatra, Jakoba toko fahaefatra ka ny andininy fahatelo, dia izao no voalaza le teny: mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany, satria diso fangataka mba ho laninareo amin'ny filanareo. Anisan'ny sakana ihany koa ny hoe dinio ny antony manosika anao hivavaka amin'Andriamanitra, move filana, laninao amin'ny filana fotsiny ve tsy mamaly ny vavaka, diso fangataka hoy ny apôstôly Jakoba. Ao amin'ny Jaona toko fadimy ambin'ny folo andininy fafito dia milaza hoe mitoera ao amin'Andriamanitra sy ao amin'ny teniny. Ilaitsika ny mitoetra ao amin'Andriamanitra sy ny teniny. Ao amin'ny Jakoba toko voalohany ka ny andininy fahaenina, Jakoba toko voalohany ka ny andininy fahaenina, dia hoy izy hoe nefa aoka angataka amin'ny finoana izy ka tsy hanahana akory, fa izay mihanahana dia toy ny alon-drano entiny rika ka atopatopany. Minoa rehefa mivavaka, tsy hoe andeha mba hivavaka fa sao mba mamaly ihany Andriamanitra, tsy izay ka, fa rehefa mivavaka ianao dia minoa fa sady miaino Andriamanitra ary mamaly izy amin'ny fotoana voatendriny ary araka ny fombany, araka ny sitrapony. Ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo dia manao hoe mivavaha ka aza mitsahatra mareta amin'ny fivavahana. Aoka haritra, aoka tsy hoe vavaka taitaitra na akamena, fa mareta amin'ny fivavahana. Ao amin'ny Jakoba toko fahaefatra, Jakoba toko fahaefatra ka ny andininy fahaenina, Jakoba toko fahaefatra ka ny andininy fahaenina. Nefa manome fahasoavana bebe kokoa izy, ka hoy izy Andriamanitra manohitra ny mpiavonavina, fa ny fahasoavana kosa ho an'izay manitro tena. Anisan'ny sakana tsy azahoana valimbavaka ny avonavina. Dinio ny fonao, mihetry ve sa mbola miavonavina?
foninamalina vavaka ao Andriamanitra vahoaka kosa amin'ny toe-tsaina feno fanetrenitena izany. Marika toko faha 110 ka ny 520 filazantsara marika toko faha 520 marika toko faha 520 ka ny 520 sy faha 420 marika toko faha 520 ka ny 520 ary raha mitsangana ivavaka ianareo ka raha misy olona nananareo alahelo dia mamelany helony mba havelany rainareo izay any an-danitra kosa ny helokareo. Matoa zany samy mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra dia efa azoko antoka fa efa namela ny heloko izay nanao fahatsoana tamiko aho. Avelao ny heloko ny hafa. Ary mpiara-midinika namana, rehefa tony tsy misy ny valim-bavaka dia eritrereto ireo toe-javatra reo. Ny farany dia izao, Andriamanitra mahafantatra ny toe-javatra misy eo amin'ny fiainantsika rehetra. Mahalala an'izay mahasoa antsika indrindra Andriamanitra. Fa ny zavatra rehetra dia miara-iasa azo araka ny voalazan'ny Romanina toko 9 ka ny 19. Ry mpiara-midinika namana, zava-dehibe ary zany ny mamaritra ny valitenitsika eo amin'ny valim-bavaka to tsy azo ombaliny eo amin'ny fomba fijerintsika n'Andriamanitra. Raha toy isika mihevitra n'Andriamanitra ho lavitra loatra ka tsy miraika dia tena osa sy mampalahelo ny fifandraisantsika aminy. Fa tiako ny hampahery anao ary tiako ny haneky anao fa eo akaikinao Andriamanitra. Dia hoy ilay andinina tao tadina manao hoe matoki azy mandraka riva ianareo ry olona. Loary eo anatrehan'ny fonareo. Andriamanitra no aro ho antsika. Iriko dia izao, azo valim-bavaka ianao satria efa niezahantsika ny ialana avokoa ireo antony tsy azona valim-bavaka. Minoa fa eo akaikinao Andriamanitra mandre ianao ary vononamaly ny fivavahanao. Dia hiaraka hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, irinay mba esoronao avokoa satria tsy vitanay amin'ny tsy mendrika anay ny anala ireo sakana rehetra mangataka ny fanampiany ny fanainao masina izahay mba ahatonga anay ahay hivavaka eo anatrehanao. Irinay mba azo valim-bavaka kanefa azona iantoka fa ianao malala izay hevitra ahazo anay. Dia mitahy anay aza mafona masaraka anay. Tononona sy angatana vavaka amin'anarana Jesosy. Amen.